raiky amby folo febroary 2025 nafatesany colonel Richard Ratsimandrava taiza ianao tamin'izay fotoana zay. Déjà tamin'ny 10 zany fa rédacteur en chef ny Courrier de Madagascar. Ty zao ny sariny tamin'le nanomezany Ramanantsoa ny fitondrana azy zany tamin'ny 10 febroary. Fa tamin'ny raiky amby folo febroary nao taiza rédacteur en chef ny Courrier de Madagascar quoi. Matin. Et rehefa ny radio automobile dia nisy pôbasy tena noso izy dia avy eo niakatra tena Ambohijatovo dia tao maty ny colonel Ratsimandrava mbola tsisy famarera. Teo ny ana tsy nangana trano fa miverina nakana am-piasana. Ndefa andalam-panongaritiny dia tany Ambohijatovo sy takana zany. Nahafaty ny colonel Ratsimandrava aloha mampalelo ny milaza azy. Tsy ho fantatra mihitsy. Za mino fa tsy ho fantatra mihitsy zay olona namono azy. Ka tianao misy sary, ty zao misy sary saran'ity olona ity. Dia tsy zany fa izy Jimbo miaraka amin'ny basy maro vava-jiosy. Diso izy tamin'ny maty ny filazana aloha zao dia Jimbo no namono azy. Marina sady diso. Jimbo atao amin'ny teny frantsay hoe lampiste zany hoe fitaovana atao fitaovana fotsiny atao amin'le famononan'le Ratsimandrava zany. Fa efa complot mihitsy cinéma reny zany comédie Jimbo. Cinéma. Satria misy diminazy Jimbo tamin'ny andro zany asiana petraka Ambohijatovo dia raha vao mandalo ny tômôbila Ratsimandrava dia mitifitra. Fa sady firina koa nefa rehefa avy eo. Sady firina koa rehefa avy eo. Dia maty moa Jimbo. Dia maty izy satria sacrifié nareo tamin'ny andro zany dia maty. Fa ny fahafantaram-pahalala azy efa maty taloha zay ny colonel Ratsimandrava. Ka ianao zao teny teo hoe tamin'izany haino radio izy ianao. Dia ny radio miteny izy pôbasy teny anosy Ambohijatovo. Fahafantaran'ny olona azy zany ny vitsivitsy-pahalala azy dia toa efa nisy pitifitra toa Tsahamanitra. Izy olona io tsy fantatra tamin'izao. Fa nisy pitifitra toa nanana fusillade net dia tena nisy io zany. Zany filazan'ny tena malala azy aloha. Hoe ny to izy dia efa maty. Fa nampidirina zay mbo tary Ambohijatovo nitifitra feno balle ny carrosserie 404 ny tômôbilin'ny Ratsimandrava tamin'ny andro zany feno balle. Dia maty ny chauffeur, maty daholo dia tao anatiny izy. Dia izay nanaovana tantara hoe maty Ambohijatovo ny cinéma le teny Ambohijatovo. Cinéma le teny Ambohijatovo ary nisy namono koa Jimbo avy satria olon-kafanay ty amin'ny torokafy mipikirina Jimbo dia sy namono. Hitany mialatsiny fa hiteny anarana kely anarana efa miverimberina foana. Misy miteny raha tsiraka namono azy. Misy miteny hoe ny club de 48 le fikambanan'ny merina mpanankarena be Andrina Bourgeois. Misy miteny hoe tsy fanta misy raha tsiraka koa raha miteny hoe asao dia mba Gilles Andriamaso fianakaviana Andriamaso moa mialatsiny fa miteny hoe tsisy an'izany fa tsisy idiranay zany. Raha tsiraka club 48 Andriamaso Jimbo tamin'ireo tokoa ve namono azy. Jimbo mefa nasorona hoe tsy Jimbo zany. Raha tsiraka tsy namono azy. Na Andriamaso koa tsy namono azy. Club 48. Club 48 koa tsy namono azy mivantana. Fa tsy ao anatin'ireo mihitsy zany. Tsy ao anatin'ireo mihitsy. Fa ny nampifandray tendro ny club de 48 sy ny vadata amin'ny première république. Zany hoe mbola vadana fa rehefa tamin'ny fotsiny dia hoe tsy ekena raha ny fiavian'ny Ratsimandrava no atao président de la république. Fa tsy anaiky an'izany mihitsy ny merina. Fa rehefa tsy merina Takarambanantsoa dia tokony Cotier no président de la république. Dia zay angamba le atao hoe nisy costami tamin'ny club de 48 zay bourgeois zany hoe niandrina rehetra tao fitondrana tao Antananarivo. Sy manan-karena rehetra. Zay tsy nanaiky mihitsy hoe olona Takarambanantsoa. Ratsimandrava anie zany tena tsy tiany betsaka tsy tia azy tamin'izy hoe lasa nitondra. Zay tamin'izy ministre tsara. Remir Albert ny teny ao anatin'ny bokiny tamin'ny Ratsimandrava nanaiky an'io fitondrana io dia nanao soniany fanameloana azy ho faty izy. Zay mihitsy filaza. Satria efa vola-taram-piandohana fa tsy mety atao président izy. Ministre dia tsy maninona ministre izy fa le président de république mihitsy tsy nekeny zareo tamin'izany fotoana zany. Ny indrindra ny directeur d'Antananarivo sy ny frantsay. Satria ny frantsay manino larika hoe frantsay satria ny frantsay asinga tsy manava fona ny marseillaise ireo tena manabotry migasy marseillaise lyonnaise le six ireo le société coloniale rehetra ireo dia ireo anisan'ny tsy tia azy tsy tia Ratsimandrava ireo ka ireo sy ny club 48 nandalo mitozevitra
dia zay natonga an'le complainte famonoana tsy tava voaka mihitsy za aloha nisy satria dia efa be loatra be fahavalo loatra zay be loatra fa